Jesus Kristy Tompo, tolona ny fahasoavan'Andriamanitra hidina eo amin'ny fiainanao, mampahery anao, anasoanao androany. Haleluya. Nasitaka andao iaraka hamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Korinthiana 2:9 resitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia ny andininy fahafito. Korinthiana 2:9 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ary ny andininy fahafito. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary ampahafantarana ianareo raha ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ny fiangonana tao Makedonia, fa tamin'ny fahoriana be n'izany toetra azy no nitombony ny hafalidy, ary ny amafy ny fahantrady no nampitombo ny hareniny itsipody.
koa vavolombelona fa araka ny zakany eny mihoatra no ny zakany azy sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelanay hikambana amin'izany fanompona ho amin'ny olona masina izany. Andiny fahafito fa araka ny itombonareo amin'ny zavatra rehetra, ny itombonareo amin'ny teny na amin'ny fahalalana na amin'ny fahasotoana rehetra na amin'ny fitiavanareo anay, dia aoka ho arak'izany koa no itombonareo amin'izao fahasoavana izao. Amen. Amen. Androany sika dia iresika ny amin'ny hoe ny fanomezana ho an'Andriamanitra. Ny fahafahana manomea na ny fananana anjara amin'ny fanomezana ho an'Andriamanitra dia antsoiny ny Baiboly hoe fahasoavana. Amen. Fahasoavana ny fahafahana manome, fahasoavana ny mbola ananana anjara hoe ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra, eo amin'ny ankonan'Andriamanitra dia manana fahafahana ianao ary manana anjara mba hanome ho an'Andriamanitra. Dia ohatra izy ny soratra masinety hoe fahasoavana izany. Nandiny fafito ny tena horaisiko eto dia ohatra izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa araka ny tombonareo amin'ny zavatra rehetra ozy izy, na amin'ny finoana io, na amin'ny teny io, na amin'ny fahalalana io, na amin'ny zavatra fahasotoana rehetra io, araka ny tombonareo amin'ny fitiavanareo anay dia zao aoka mba hitombo amin'izao fahasoavan'izao ianareo dia le fahasoavan'ny manome. Riavana malala ao amin'ny tombo. Ny kristianina mitombo ara-panahy zany dia izao, mitombo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra izy, mitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra izy, mitombo amin'ny finoana an'Andriamanitra izy, ary mitombo amin'ny fanomezana ho an'Andriamanitra izy. Zay dikan'izany tenin'Andriamanitra izany. Tena mampirisika mihitsy ny apôstôly Paoly hoe tahaka ny tombonareo amin'ny zavatra rehetra, mitombo amin'ny finoanareo, mitombo amin'ny fahalalanareo, mitombo amin'ny fitiavanareo, fa izao koa mitombo koa ianareo amin'ny fanomezana ho an'Andriamanitra. Amen. Ny kristianina matotra ara-panahy zany na ny kristianina mitombo ara-panahy dia kristianina mitombo amin'ny fanomezana ho an'Andriamanitra. Misy fitahina ny fanomezana ho an'Andriamanitra. Azonao averina kely zay hoe misy fitahina ny fanomezana. Avereny tsara ihany. Misy fitahina ny fanomezana. Ny fanomezana ho an'Andriamanitra ry havana dia izao, tsy resaka vola fotsiny io, tsy resa-bola io, fa resaka fahamarinana ara-panahy. Ny resaka fanomezana ho an'Andriamanitra dia izao, lafiny anankiray amin'ny fifandraisako amin'Andriamanitra, ary lafiny anankiray amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Amen. Tipitsipia leto fa tsy resaka vola fotsiny ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy hoe ny vola no mibahatoeranao, tsy ny fanomezana no mibahatoeranao, tsy ny fahafoizana no mibahatoeranao, tsy hoe raha tsisy resaka vola dia tsy fanjakan'Andriamanitra. Tsia, lafiny iray ao amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ary lafiny iray ao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra ny resaka fanomezana. Amen. Amen. Fa zao hoy ny soratra masina teo hoe tahaka ny tombonareo amin'ny zavatra rehetra ozy izy, tahaka ny tombonareo amin'ny fahasoavana, tahaka ny tombonareo amin'ny fitiavana, tahaka ny tombonareo amin'ny finoana, tahaka ny tombonareo amin'ny fahalalana, dia mitombo amin'ny fanomezana ho an'Andriamanitra, amin'ilay fahasoavana manomea ho an'Andriamanitra.
fanatitra. Ny fanomezana fanatitra ry havana dia tena mahakasika an'Andriamanitra ary sarobidy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis 3:5 fitana ny fiandohan'ny fiainany zanak'olombelona rehefa misy ny fanaterana fanatitra. Moa izy mitantara amin'ny 3:3-4 manao hoe ary rehefa elaela ozy izy dia nakany kainany vokatry ny tany dia nataony fanatitra ho an'i Jehova ary nanalany abena koa ny voloteraky ny ongy dia izay matavy dia natery ny fanatitra ho an'i Jehova ary Jehova ozy izy dia nakasitraka any abela sy ny fanatiny fa ikaina sy ny fanatiny kosa tsy mba nakasitrany dia apezitra indrindra ikaina ka nanjombona ny pariady. Jereo tsara fa rehefa manatitra fanatitra zany ny olona, rehefa manatitra fanatitra zany isika dia tena tonga dia mahakasika an'Andriamanitra zany ary mampietsika ny fon'Andriamanitra izany. Dia eto dia misy karazana anankiroa, nisy ny olona anankiray nanatitra fanatitra dia nakasika an'Andriamanitra, fa nisy anankiray nanatitra fanatitra tsy nakasika an'Andriamanitra. Ohatra mampametra-panontania fa naninona ary samy nanatitra fanatitra ihany izy rahalahy, fa ny anankiray nakasitrahany ary ny anankiray tsy nakasitrahany. Ry havana malala, misy fahamarinana, misy foto-kevitra mazava izay ampianary ny Baiboly momba ny fanatitra. Fanamarihana tiako tsindrina eto anoloana, tokony tena ho resana mba ho fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra. Misy fitahiana ao anatin'ny fanomezana. Manina tsara hoe ny Baiboly dia tena mampianatra mazava hoe inona ny tokony atao amin'ny fanatitra. Ny Baiboly dia tena mampianatra mazava. Zavatra anankiray voalohany aloha tiako tsy mpihany eto am-piandohana dia izao: sarobidy amin'Andriamanitra ary manandanja amin'Andriamanitra ny fanomezantsika. Amen. Zao fahamarinana, tsy ilain'Andriamanitra ny fanatitra ataontsika, tsy ilain'Andriamanitra. Il n'en a pas besoin. Tsy hoe sahiran'Andriamanitra, tsy hoe tsy manan'Andriamanitra, tsy hoe tsy mahavita ny zavatra tokony ataony Andriamanitra raha tsy tohananao amin'ny alalan'ny fanatitra zay ataonao. Tsy ilain'Andriamanitra ny fanatitra zay avy amintsika le hevitra hoe tsy ilaina dia hoe tsy nécessaire aminy io ary tsy besoin an'io akory, fa Andriamanitra dia efa nisy atzay azy ny tany sy za rehetra eo aminy, azy ny volafotsy sy ny volamena ataovy amaina mafy zany. Tsy mila ny fanatitra avy amiko Andriamanitra ary tsy mila ny volako Andriamanitra ary tsy mila ny volanao Andriamanitra. Fa saingy izao kosa ny fahamarinana mahakasika azy anefa le fanatitra rehefa omenao. Halleluia. Tily le fanatitra rehefa omenao amin'ny fonao. Tena mahafaly ny fony sy ny fanahin'Andriamanitra le fanatitra izay omenao azy, sarobidy amin'Andriamanitra le fanatitra. Tsy mila ny fanatitra ataontsika Andriamanitra fa mahita tsirony, mahita fifaliana ary mahatsiahy ny finaritra rehefa mitondra fanatitra ianao. Amen. Asy ny apôstôly toko 7:10 andiny 5:20 teo izay ny tena Andriamanitra hoe ary tsy toy ny Andriamanitra izay tompon'ny tanan'ny olona atao mila zavatra izy. Tsy hoe le tanan'ny olona no mila zavatra fa amin'ny dika teny ombonana izy dia izao filazany azy. Ozy izy manao hoe tsy hoe orin-javatra Andriamanitra ka tompon'olombelona, tsy hoe orin-javatra izy ka tompon'olombelona, tsy hoe sahiran'izy ka milanao hamonta zavatra ho azy izay vo afatra, fa izao no tadidio izy ihany no manome ny aina sy ny fofinaina ary manome ny zavatra rehetra. Amen. Izy ny manome aina, izy manome fofinaina, izy manome ny zavatra rehetra.
ny fahavelomanao izy manome azy atao damiana makobe zany. Tsy mila zavatra avy aminao izy akory, fa zao mankasitraka amin'ny fanaritra zay ataonao izy. Halleluia, halleluia. Be dia be ny zavatra ampianarin'ny Baiboly momba fanaritra, fa ampahany kely no raisitsika androany, ampahany kely no raisitsika androany. Exodose 10:30 andraisantsika ny principe voalohany na ny foto-kantevitra voalohany amin'ny fanatitra. Exodose 10:30 raisitsika andiny tsotra masina vitsivitsy eto ny andiny 4 sy 5, ny andiny 1 sy 4 ary ny andiny 7. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: ary Mosesy niteny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely ka nanao hoe, izao ny teny izay nandidiny Jehova. Iza hono nandidy? Jehova mihitsy no nandidy. Jehova no nibaika, Jehova no niteny tamin'ny olona. Inona no nitenen'Andriamanitra tamin'ny olona? Hoy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny olona: manala ao aminareo fanatitra ho an'i Jehova. Izay rehetra amporisihany fony dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehova, dia volamena sy volafotsy sy varahina, hanomanga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika, karazana ravin-damba daholo zany, ary vololosy sy ny sisa sy ny sisa. Andiny 1 sy 2. Ary samy nanatony izy, dia izay rehetra namporisihany fony, ary zay rehetra namporisihany fanahy, nampazoko ny finono fony, ary zay rehetra namporisihany fanahy ka nitondra fanatitra ho an'i Jehova, anaovana ny tranon'ilay fionana sy ny fanontona rehetra momba azy ary ny fitafiana masina. Dia nanakina ny lehilahy mba amin'ny vehivavy rehetra izay namporisihany fony ka nitondra fisisika sy kavina sy peratra sy volamena, dia izay firavaka volamena samy hafa rehetra, dia ny olona rehetra izay efa nanatitra volamena ho fanatitra ho an'i Jehova. 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny zanak'Israely nitondra fanatitra sitrapo ho an'i Jehova, dia ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra izay namporisihany fony hitondra izay anaovana ny zavatra rehetra nadidiny Mosesy atao. Halleluia. Ry havana malala ao amin'ny tompo, nasain'Andriamanitra nanatitra fanatitra ny fiangonana. Fa izao ny tenin'Andriamanitra: ao izay rehetra amporisihany fony. Dia miveriverina le teny, nampahazotony fony, namporisihany fanahy, namporisihany fony. Ary izy ny andiny 7 farany vakitika teo hoe: ary ny zanak'Israely dia nanatitra fanatitra sitrapo ho an'Andriamanitra. Ny prinsipa voalohan'ny fanatitra na ny foto-kevitra voalohan'ny fanatitra ara-Baiboly dia izao: ny fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra, ary ny fanatitra marina dia fanatitra sitrapo. Amen. Fanatitra sitrapo. Dikany hoe fanatitra sitrapo dia izao: ianao mihitsy no mahalala ary amporisihany fonao, ny fahatsapanao sy ny ao anatinao no mahatery anao hoe zao no atery ho an'Andriamanitra. Amen. Jereo tsara, tsisy resaka. Mosesy tsy niteny mihitsy mahazo manatitra volamena nareo, mahazo manatitra varahina nareo, fa tsy niteny grama mihitsy Mosesy, tsy niteny lanjany Mosesy. Mahazo manatitra karazana ravin-damba sarobidy isan-karazana nareo, manga, ny volomparasy, mena sy ny sisa, mahazo manatitra an'izany nareo, fa izao tsy niteny mihitsy Mosesy hoe tsy maintsy 10 metatra ilay izy vao tena mirotsaka ny fitahiana. Ry havana malala, talasana vavy ny fanatitra, ny prinsipa amin'ny fanatitra voalohany dia izao: antsitrapo io. Azao no tiako tenenina aminao: raha tian'Andriamanitra ny 1 million ianao, dia tsy za pasteur niteny aminao hoe 1 million ny tompo, fa ny tompo niteny ao am-ponao. Amen. Miainana ve ny olona manatitra teto? Ny tompo no hiteny aminao hanome ny 1 million.
raha sain'Andriamanitra manomesaka sao mila ny tian'Andriamanitra omenao satria manana fahafahana anao an'izany ianao dia izao ny tompo mihitsy no hiteny aminao amponao ary andresy lahatra anao ary tsisy ninina-piovany fonao ary tena mpifaliana sy atsitrapoa maivamaivana ianao manome an'le izy satria izay mihitsy ny apresiany fonao anao. Amen. Fanatitra sitrapo. Principe voalohany zany principe biblika ary fampianaran'ny baiboly momba ny fanatitra. Tsy atety. Korintena faharoa toko fahasivy andininy fahafito. Ahoana ny tenin'Andriamanitra? Hozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Korintena faharoa toko fahasivy andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay ininy fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Alleluia. Tsy amin'ny alahelo, tsy amin'ny faneriterena. Le faneriterena kory tsy hoe misy manambana basy ianao dia miteny ampitsaingana fa raha zany tsy mivoaka eto. Tsy zany le faneriterena, fa ny faneriterena somary akolaka. Tsy le faneriterena somary amin'le mahalela mandambonambo. Le fanerenanao ao anatin'le fampahereza, ao anatin'le fanetanana atao dia ohatran'ny créé, ohatran'ny mamorona ao anatinao fahatsapana, fa raha tsy manao an'io ianao dia ohatran'ny meloko zany. Manana sentiment de culpabilité zany hoe raha tsy manaraka an'izany tenen'ny olona io zany aho, raha tsy manao araka izany tenen'ny olona zany aho dia zao na ianao mieritreritra hoe za zany le tsy manam-pinoana, na za zany le tsy manana fahatakarana, na za zany le tsy ohatran'izao, na ianao mieritreritra hoe tsy za zany le tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra, raha lasana baby aho. Izy izy ny tenin'Andriamanitra tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena. Tsy hoe misy zavatra maneranao, tsy misy sentiment zany na fihetsepo ohatra maneranao hoe tena ohatrany tsy mety raha tsy atao ty, sao dia tena hitondra loza raha tsy atao ty. Misy koa maneranao amin'ny fahamporetana satria teo afaka ianao. Fanatitra faharoa. Voalohany aloha principe zany dia zao fanatitra antsitrapo. Amen. Zay apresiany fonao anao. Tena malalaka ianao tompony décision malalaka, ianao tompony fanapahan-kevitra malalaka mihitsy ary ajain'Andriamanitra zany fanapahan-kevitra ao zany. Amen. Fanatitra antsitrapo. Tena mahatsiaro mihitsy ianao hoe fahaterem-panahinao ny manome an'le izy. Faharoa, ny principe faharoa amin'ny fanatitra dia izao. Korintena faharoa toko fahavalo andininy fahatelo. Andriamanitra mitady olona manome antsitrapo, olona manome amin'ny fahaterem-panahy, olona manome satria te hanome an'Andriamanitra. Mbola tsy le teboka faharoa fa le teboka voalohany teo ihany tiako ritina kely. Olona manome satria te hanome an'Andriamanitra. Mahafinaritra amin'le fanetana Mosesy teto dia izao, tsy nandravoravo mihitsy eto zany amin'ny resaka fanatitra. Mety toro-teny iray manontolo ty nanazavana an'ity fa atsidiky fotsiny. Ny resaka fanatitra dia resaka toe-pondrina indrindra. Amen. Rehefa manome fanatitra ianao, tena mampisy valeuran'ny fanatitra ataonao dia ny toetry ny fonao manome azy. Halleluia. Ny toetry ny fonao manome anazy. Io zany tena mila hitsi-pora lasana bavy. Sao tafiditra ao anatin'ny manipulation tsika, zany hoe milalao an'Andriamanitra. Ny filazan'ny malagasy ny an'le manipulation fanazavan'ny malagasy azy dia hoe dongo tapany mba handoerany. Raha vao zay ny toe-panahintsika dia tsy akasitrahana ny fanatitra. Mihaino anao ve ny olona manatrika eto? Mihaino anao ve ny olona manatrika eto? Tsy toe-panahin'ny olona manao dongo tapany mba handoerany, manao manipulation an'Andriamanitra ny dikan'izany ina ny dikan'izany. Dikan'izany dia izao, tsy tena le fitiavanao an'Andriamanitra mahatonga anao manome, tsy le hoe fahaterem-panahy an'Andriamanitra, tsy hoe manome azy satria te hanome, fa hoe manome azy satria te hota. Miaraka amiko ve ny olona manatrika eto?
Tsy hoe akory tsy ho tarina ianao raha tsy manana zany toepo zany. Ny fahamarinana dia marina foana ny baiboly. Amen. Fa izao aoka rehefa manome ianao dia mba manome satria te hanome. Halleluia. Manome ianao satria te hampifaly ny fon'Andriamanitra. Manome ianao satria te hanome voninahitra an'Andriamanitra. Manome ianao satria te hampiseho ny fitiavanao an'Andriamanitra. Ry havana manara, teboka faharoa amin'ny fanomezana. Eo Korinthiana 4:5 fakitsika ny 9:7. Io ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Koa vavolombelona fa araka ny zakany, mihoatra no ny zakany azy, sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany. Voatsindry mafy foana le hoe araka ny sitrapony. Fa ny zavatra tena horaisintsika eto dia hoe nanome araka ny zakany. Korinthiana voalohany 2:22. Io ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny andro voalohany amin'ny isan-kerinandro dia samy manokana ho amin'ny avy ho ratra na minana no nanambinana azy. Amen. Principe faharoa amin'ny fanatitra dia izao: arakarak'izay nanambinana anao no anomesanao. Amen. Arakaraka ny nanambinana anao no anomesanao. Tsy mitovy zany no andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao. Fa ny andrasan'Andriamanitra aminao dia arak'izay nanambinana anao, ary ny andrasan'Andriamanitra amiko dia arak'izay nanambinana anao. Amen. Eto aloha dia misy zavatra kely atsitoka. Korinthiana voalohany 2:22. Ny fanaovana rakitra zany na fanaovana fanatitra zany mila ialana mihitsy zany fahazaran-dratsy. Hoe efa tonga ny fotoana amin'ny fanatitra atao am-piangonana zay vao mikarokaroka poketra. Tonga ny rakitra. Inona ny atao? Sotrotsotro be loatra. Ty le amidy vary anao tokany. Eo ianao vao mikoropaka hoe inona ny atao fanatitra. Ny ampianarin'ny soratra masina dia izao: amin'ny andro voalohany isan-kerinandro, ny alahady io, dia aoka samy aninona ozy izy? Anokana. Ny fanatitra zany dia efa voatokana. Ny fanatitra dia atokana. Amen. Dia arak'izay mitahina anao, arak'izay nanambinana anao no hanomezanao ho an'Andriamanitra. Ary rehefa manome ho an'Andriamanitra ny principe fahatelo dia izao: manomeza be. Mateneny kely olo akaikinao manomeza be hoe: reto zanak'Israely reto rehefa mitenenina hoe izao no lazain'Andriamanitra, aoka ny olona rehetra izay amporisihany fony samy anatitra fanatitra ho an'Andriamanitra. Rehefa nandeha ny fanentanana, ozy izy ny Exodosy 3:7. Ahoana ozy izy ny ahoana ny namaliny zanak'Israely an'izay? Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Teny indray mandeha fotsiny Mosesy, tsy mibilotra, tsy be filirony be. Fa ny olona te hankasitraka an'Andriamanitra ary te hankatoan'Andriamanitra, rehefa mitefitsy Andriamanitra eo omeo dia manome izy. Fa za kosa te hampianatra anao tena hanome ho an'Andriamanitra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Tena nanome zanak'Israely. Ozy izy ny soratra masina Exodosy 9:9-5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: dia nandidy Mosesy ka nandefa teny eran'ny tobo rehetra nanao hoe: aza misy manao zavatra intsony atao fanatitra ho amin'ny fitoerana masina ianareo na lahy na vavy. Dia izany no nampitsarana ny olona tsy hanatitra intsony, fa ny zavatra efa nateriny dia ampianaovana ny asa rehetra ka nanana ampiasa. Halleluia. Halleluia. Tena hoany misy pasteur ave mba niteny hoe: tsy asiana rakitra tsony, fefa be ny ao. Ny olona indray no sakana ohatry zay: aza misy manatitra tsony nareo fa ohatry zay, satria manino? Efa ampy ary nanana ampiasa. Inona ny dikan'izany? Tena nanome be ny vahoaka an'Andriamanitra. Halleluia.
Mba ampianary kely ny olona manodidina anao io, mba teneno izy manapitra antsika po hoe ary manome be, manome be. Ozy izy ny Korintana faharoa toko fahasivy andininy fa valo manao hoe zao no lazaiko ozy izy Paoly, zay mamafy be no jinjany, ary zay mamafy kely be kely no jinjany. Zay mamafy be kely be kely no jinjany, ary zay mamafy be be no jinjany. Korintana faharoa toko fahasivy andininy fahaenina azafady toko. Il est proportionnel. Teneno ty sarotra ho an'ny olona tsy manome ny mandray. Averiko indray mandeha, sarotra ho anao mihitsy ny andray raha tsy manome. Ny avy amin'Andriamanitra no tiako resahana. Sarotra ho antsika mihitsy ny andray raha tsy manome tsika. Ny fanomezantsika no mahatonga ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra amin'ny lafiny fitahiana, amin'ny lafiny fanambinana no resahako eto. Ny fanomezantsika no mahatonga n'Andriamanitra tsy mitsahatra mandrotsaka fitahiana sy fanambinana ho antsika. Amen. Rehefa tsy manome ianao, ozy izy ny Luka toko fahaenina andininy fahaenina. Luka avoakelany ilay toko fahaenina andininy fahavalo amby telopolo azafady. Omeo dia mba omena ianareo, fatra tsara sady ahitsana no ao amponareo. Eo izy ny tapany farany, fa araka ny fatra amaranareo ihany no amarana ho anareo. Zay fatra ataonareo ihany no amarana ho anareo. Eno tsara ny any, ny dikan'izany dia zao, raha manome be zany ianao dia mety zao mifakapana ao anatin'ny sainao fa eno tsara ty fanazavako ty tena fampianarana ty androany ty. Ozy ianao karaha zany anie pastera dia zao hoe ny manana ihany zany ny manana, zay ve afaka hanome sy fanenana amin'ny manana? Ny manana ihany anie zany ny manana pastera, satria ny manana afaka manome be dia izy no mbola vao mainka ho mitahina be. Le fomba hitsara'Andriamanitra azy tsy zao ka tsy le montant. Mianana tsara ve ianao? Ianao tsara ty principe ty ho azonao izy. Ny olona rehetra eto afaka hivoaka amin'ny fahantrana daholo, ataovy ampaina mafy be zany. Ary ny tena marina famaranana amin'ny fahantrana sy ny fahasahiranana rabola zao afatry. Ianao tsara mibe dia samy manana ny anazy, ary Andriamanitra dia marina. Amen. Luka toko faha 20 petraka teo amin'ny fanomezana rakitra teo amin'ny tempolo Jesosy, dia mijery ny fanomezan'ny olona fanatitra izy. Dia nanatitra fanatitra daholo, tonga ny lehibebe tao an-tanàna na ngetrongetroka tao an-tanàna, tena nitonga boaty mihitsy dia nanome. Tonga ny manana toerana ambony dia nanome. Tonga ny mpandrara mahomby dia nanome. Tonga mivarotra ambongady dia nanome. Tonga mivarotra entam-madinika nanome daholo, nanome ny mpiompy ny mpia amin'ny mpamboly. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra, nisy vehivavy manantena anankiray nandrotsaka talenta kely anankiroa tao amin'ilay vata fandatsahana. Dia niantso ny mpianany Jesosy dia zao no teneny, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izy fa izao, ity vehivavy manantena ity no efa nanome be mihoatra noho izy rehetra. Ahoana ny ahabe ny talenta anankiroa? Raha miohatra mety amin'ny talenta zato, mety amin'ny talenta arivo izay natelo ireo nanam-bola teo aloha. Ny tena marina mantsy tsy le montant. Zao mety misy olona manatitra 1 million fa mbola tsy mahakasika amin'ny fon'Andriamanitra le 1 million na le 2 million na le 5 million. Ozy izy Andriamanitra, raha nitahiko an'olona io, raha nanasoavako an'olona io,
raha nomeko an'io olona io aragnana an'io olona io 2 millions vertebran izy. Azonao ve ny zavatra tiako tenena? Azonao ve ny zavatra tiako tenena? Raha olona nitahin'Andriamanitra ao amina miliara na amina centaine 2 millions le olona, na olona manana revenu na vola miditra dizaine 2 millions par mois le olona, ka raha manome 1 million an'Andriamanitra izy isam-bolana, tsy bitsaka amin'Andriamanitra ne zany. Asa raha azonao izy. Ary raha misy olona kosa tsy mandray afa-tsy 500 000 francs 100 000 ariary isam-bolana, fa mahafoy izy omeny ampahafolony amin'ity 100 000 ty misy 10 000 ariary ho an'Andriamanitra ao anatin'ity zany. Andeha omeko an'Andriamanitra ny an'Andriamanitra, ary mihoatra noho izy azy mety mbola mahafokely 1 000 ariary izy 2 000 ariary izy, fa hitany kitapom-bola an'izany, hitany amin'ny fiainany zany. Toy izy Andriamanitra tena tia manome be. Azonao amin'izay hoe manome be, ny fanatitra be ho an'Andriamanitra. Dikan'izany zany dia zao raha vao mihitsy le saina fa be dia be amin'ny olona sahirana sy mahantra no tsy manome ary tsy mahafoy, satria izy mieritreritra hoe rehefa manam-bola ako rahatrizay dia anao be ako an'Andriamanitra, rehefa manana aho dia manao. Raha rasana vavy tsy misy olona eto androany na dia anankiray azy na manahoana fidiram-bolanao na manahoana eny fa na hatramin'ny mpianatra madinika azy, tsy misy olona eto androany tsy afaka tsy hanome ho an'Andriamanitra. Raha voarainao tsara zany afatra zany, toinao zako afaka manome. Ny mpianatra mahazo gote afaka manome. Androany atsinona gote, fa omeko an'Andriamanitra ny gote androany, raha mpitsondray aminana gote. Fa tsy hoenao ray aman-dreny tsy maintsy manao ny gotenao androany amin'i Jesosy, avelao ny zazakely anao an-tsitrapo, fa hotahina izy. Amen, amen. Miavana malala ao tompo, manome be. Ny atao hoe fanatitra be na ny hoe manome be dia izao, manome fanatitra manan-danja, fanatitra misy lanja, fanatitra misy vidiny aminao lay manome. Io no mamaritra ny hoe manome be. Ianao mihitsy dia efa mahatsapa amin'ny saina tsy miangatra, ary zay hoe ny resaka fanatitra dia resaka fahitsy-po. Amen. Ianao mahitsy fon'Andriamanitra. Rehefa azonao tsara izy hoe aika zany sitrapon'Andriamanitra fanatitra. Ny olona tiaka akatony sitrapon'Andriamanitra dia manao izy amin'ny foniny rehetra. Amen. Ny fanatitra betsaka dia ny fanatitra misy lanjany, manan-danja, misy vidiny aminao izay manome azy. Fanatitra araka ilay betsaka ny fanomezana Andriamanitra. Voalohany fanatitra sitrapo, faharoa fanatitra araka an'izay ananana, fahatelo fanatitra betsaka, tena betsaka aminao omenao an'Andriamanitra, fa mamaritra ny fahabetsahana Andriamanitra anao zany. Momba ny fanatitra azafady tompoko, zanak'Israely miresaka teo, taiza moa zanak'Israely tamin'ilay fotoana ny tenen'Andriamanitra tamin'ilay manatery? Taiza izy ireo ka? Manina tsara hoe? Aveleny tsara mafy tsara izy fato. Tany anefitra, nanome na tany anefitra azy. Tsy haiko nazonareo tsara ny condition an'izany hoe tany anefitra izany. Amin'ny ankapobeny no zanak'Israely le ray fiangonana sauveur daholo, tsy niasa, tsisy mamboly tamin'izany, tsisy miopo tamin'izany, keny am-pandehanana ianao eny an-tanana, tsisy asa, zany hoe mbola sauveur daholo, mbola tsy azo antoka ny rapito sy ny avy, tsisy nanana compte tany amin'ny banky, tsisy nanana tahiry. Fa izao kosa na dia mbola tany anefitra azy izy, zany hoe tao anatin'ny fotoanany fahasahiranana, tamin'ny fotoana sady, tamin'ny fotoana tsy nanana ny mihitsy, dia tao mihitsy izy no nanapa-kevitra hoe rehefa niteny Andriamanitra manatera fanatitra dia izao, zay nanana ny teo ampelantanany no nateriny. Amen.
Tsiratsiritsaritra anankiray fanamariana anankiray anisan'ny principe hafanakitra anankiray dia izao: Andriamanitra tsy mitaky aminao zay tsy anananao. Tsy misy olona afaka manome fanakitra zay tsy zavatra mbola tsy ananany. Voalohany, arak'izay anananao no hanomezanao an'Andriamanitra, arak'izay nanambinananao no hanomezanao an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy mangataka fanatitra aminao zay tsy mbola anananao. Sanatria ny vava tsy mitrosanao akory Andriamanitra, ary tsy ampitrosanao Andriamanitra. Amen. Tsy ampitrosanao mihitsy Andriamanitra, tsy ampitrosanao Andriamanitra. Manome nadiana hevitra azy tena sahira fa manome. Mifandrika dia izao: rehefa ao anatin'ny fahasahiranana antsika na rehefa amin'ny tsy fahampiantsika dia tsy mahafoy, tsy samanome satria sahirana. Raha lasa natara ahoana ozy izy rehefa akitentsika ny Korintana faharoa fahavalo, na dia sahirana azy ireo olona reo mba avakena ny andinitsotra ozy na zafana ozy izy tena manaitra amin'ny fanahiko zany tena misy zavatra mila brisena mihitsy ao anatin'ny saitsika. Manino tsika misy kristianina ne tena isam-bolana sahirana mihitsy voavoaka ny karany, sahirana foana amin'ny frena ankizy, ny sakafo ny rehetrarehetra sisy. Misy problème tsy mety mivoaka ny fahasahiranana satria tsika koa tsy sa manome ho an'Andriamanitra. Lasa nabala ahoana nataon'reto tamin'ny Makedonia reto? Le fiangonana tamin'ny Makedonia tsy hoe kristianina manambola be, tsy hoe fiangonana matanjaka be, fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny fahoriana be ny zahatohitra azy no nitombony ny hafaliany, ary ny amafin'ny fahantrany no nampitombo ny areny ny itsipony. Amen. Dia ozy eo amin'ny andininy fahefatra manao hoe: sady nangataka mafy taminay koa izy mba hiavelanay hikavana amin'izany fanompony. I Paul zany mieritreritra hoe alao le fiangonana Makedonia io ary fiangonana vizana be, io ary fiangonana mahantra velona, io ary fiangonana jereva reto olona sahirana daholo. Alao le fiangonana manakarenireny any nasaina manao an'le fanatitra ity, fa alao le fiangonana. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra: le fiangonana tao Makedonia, le olona sahirana, le olona mahantra araka ny afantatry ny fanabe ny fahantrany, tena hoe sahirana be zany, fa ny insista mihitsy, ny sisika mihitsy hoe aleo zay anome. Halleluia, halleluia. Misy fomba fisainana sy toepo mila potehana mihitsy. Amen. Ny fahantrana tsy resaka volana any fosy, fa ny fahantrana atao anatin'ny toetrana. Ny fahantrana atao anatin'ny toetrana rehefa mbola lesika ny ahy, rehefa mbola le tany azo fa sarotra mila, rehefa mbola zany le toepo ananana hoe io ve mba kely eo dia alao tasona, alao zao fandriany dia vola amin'izany tsika. Ary ny fanalahidin'ny fanambinana dia ny fanomezana. Ao ve tsika toka? Azonao ve zany zavatra ampianarana zany? Miandro hoe rehefa manan-karena tsy anana mihitsy ianao raha zany, tsy manosona akory. Fa fahamarinana ny teneniko, tsy anao mihitsy ianao satria tsy anana mihitsy ianao. Fa raha ozy izy ianao amin'izay kely eo ananako afafiko, amin'izay kely misy afafiko, tsy complexé avy anao dimampolo aloha ny ananako androany, fa ho mahatoky amin'ny famafazanahako. Efa omen'Andriamanitra ianao androany ohatrina ny tombom-barotra azonao, nahazo arivo ariary ve ianao? Ozy ianao 700 ihany metsika amin'ity, fa ny ariary zato amin'ity an'Andriamanitra. Tsy maintsy atokana ny ariary zato ho an'Andriamanitra. Manompo amin'ny mpahafolokarena ariary zato, fa ho lasa mpahafolokarena 500 io, ho lasa 5,000 io, ho lasa 10,000 io, ho lasa 10,000, ho lasa 10,000. Ohatra mbola tianao mpahafolokarena an'izany pastera. Nama ozy ianao fa ho avy ny andro anovanao an'izany. Lasina vany tena sereo resaka ataoko aminao okizay fantrany
anenao, mba tsy ho sahirana ara-bola-tsony anenao, mba tsy ho fatatra ny tsy fahampiana tsony anenao. Amen. Satria na no miseo rehefa manomentsika amarana ny afatritsika. Inona no miseo rehefa nanomeny zanak'Israely. Na mafy na dia tao anaty tena manana finoana anao na dia ao anatin'ny fahasahirana anazy. Tsy sao dia mba tsy rarany paster fanikilana amin'andray. Za tena tehetena. Ny mpahafolokarena mbola tsy manometsika rehefa manao mpahafolokarena. Mbola hianatra an'izany tsika. Fa manombo tena matoky ianao amin'ny mpahafolokarena. Amin'ny fanatitra. Eo anatrihan'Andriamanitra. Fa ny fiantraika dia izao. Exodus 7:7-8 sy 7:3-7. Amaranako ny afatra. Exodus 7 vokatra rehefa nomezina fanatitra ao an'Andriamanitra. Inona ny zavatra niseho rehefa nitsangana ny tabernakely tanteraka ilay sitrapon'Andriamanitra. Hoy izy ny ten'Andriamanitra. Ary ny rahona nanarina ilay feona. Ary ny voninahitr'Andriamanitra, voninahitry Jehovah nameny ny tabernakely. Ary Mosesy tsy nahazo niditra tao amin'ny tranon'ilay feona satria ny rahona nipetra teo amboniny. Ary ny voninahitry Jehovah nameny ny tabernakely. Ry havana malala, rehefa nanao an'ilay fanatitra ny zanak'Israely ka nanome arak'izay namporisihan'ny fony azy, dia izao mambaran'ny tenin'Andriamanitra. Naneo ny fifaliana. Inona moa nahatonga an'Andriamanitra hoe nampidina rahona nameny rahona teto dia nameny ny voninahiny tao amin'ilay trano. Naneo ny fifaliany sy ny fankasitrahany olon'ny Andriamanitra. Alleluia. Naneo ny fifaliany sy ny fankasitrahany olon'ny Andriamanitra. Ary rehefa nankasitraka ny olon'ny Andriamanitra dia niseho ny voninahiny. Inona ny fisehoany ara-piainana. Mba tiako raha mamaky ny Korintana 4:7. Andiny 9 sy 10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe ny vaky teny farany. Rehefa manatitra ny fanatitra isika, rehefa manome amin'ny mpifaliana, rehefa manome amin'ny sitrapo, rehefa manome be ho an'Andriamanitra, toy izy ny ten'Andriamanitra manao hoe ary Andriamanitra hozy izy amin'ny Baiboly protestante izy dia hoe mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny ono rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa rehetra. Tsy hoe hanana onony hoe mahalala onony, fa ny dikany dia izao amin'ny Baiboly amin'ny teny frantsay. Ary amin'ny dika teny ombonana, ary an'Andriamanitra omena amin'ny tafotafo anareo ny soa isan-karazany ka hanana ny ampy mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ianareo. Aninona tsara ono hoe hanana ny ampy mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Maninona tsara hoe mba avereno tsara. Hanana ny ampy mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Vous en aurez toujours assez. Tsisy tsony zany le hoe mila manao banky latsy amin'ny épicerie hoe rehefa tahin'Andriamanitra ianao no manomeza. Dia aoka ho marina amin'ny fanomezana ianao. Ara-bola nitsendriny an'izao 10:10. 10:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Araka ny voasoratra hoe namafy izy eny nanome ho an'ny malahelo ny fahamarina maritra mandrakizay. Dia ity ny sekret faharoa manaraka. Ary izay manome voan'ny mpamafy sy mofo haniny dia anome sy ahabe ny voafafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinareo. Dia farany ka dia anakarena amin'ny zavatra rehetra nanareo. Halleluia. Hozy izy diema hoe ary dia ataon'Andriamanitra hanakarena amin'ny zavatra rehetra nanareo. Jangan tanya sekian itu. Kita tadi nanti mati lo, ini apa pun. Mama fasa raksasa hotel. Kamu tadi nanti mati. Nanti mati pun nanti bawa sedikit. Rayo sudah nawang mengenai Yesus Kristus itu. Nafana yang ada di dalam hati orang mengenai sudah Yesus.